Salama daholo androany isika dia ndao indray ara hanao fampiana-baovao toy ny mahazatra ka ireto manaraka ireto no fitinina amintsika atao anatin'ity video ity. Rado Miljon izy no kandidalarana faefatra any Fandriana faritra Fianarantsoa amin'izao fotoana izao. Saika loza maty teny ampanidinana ny moteran'ilay fiaramanidina. Jirama noditsony Jirama ny resaka miely izay milaza ny fametrahampialana ny tale général Ron Weiss. Patrick Randriaromanana candidat collectif any Malagasy ao Fianarantsoa ao. Resaka fatapatapahan-jiro dia wisy faritra maromaro ao Antananarivo renivohitra ao no wisy fahatapahan-drano faobe mandritra ny androany tontolo. Ireo no masaka azo roso atao anatin'ity video ity ka manasa atsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny manao commentaire amban'ity video ity mba afahana mandravina ireny hevitra rehetra ireny afantsika video manaraka eo. Tsarovy ny milike ny video antsika ary azadino torokazana hatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tomatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndawary. Rado Miljon Fandriana any Fianarantsoa izy no kandidalarana faefatra. Ry Kristianina Havana izao no lazaiko mandehana ampanahy dia tsy hanatanteraka ny filany nofy ianareo fa ny nofy manampilana mifanohitra amin'ny any fanahy ary ny fanahy manana ny azy mifanohitra amin'ny any nofo koa mifanohitra izy roa hany ka tsy mahefa izay tianareo ianareo. Raha nitahiry ny fanahy anefa ianareo dia tsy mba ambanin'ny lalàna intsony. Izay no hafatra izay nalefany Rado Miljon ary no mafisiny tamin'ilay hoe mirary fety sambatra ary sahia mijoro efa nahazo ny herin'ny fanahy masina isika izao. Hoy hatrany ity kandidalarana faefatra izay kandidat solombavam-bahoaka any amin'ny faritry ny Fandriana ity. Saika loza maty teny ampanidinana ny moteran'ilay fiaramanidina. Maty tampoka ny moteran'ilay fiaramanidina kely rehefa nandalo ny vohitry ny Mandalova. Voafehin'ny mpamory ny fiaramanidina ka dia tafapetraka soamantsara teo amin'ny tanimbary Antsinana ny Mandalova amin'ny commune Androhibe ao Antananarivo Atsimondrano ao. Avy any Fianarantsoa ho any Antananarivo ity fiaramanidina kely ity saika niharandoza. Olona roa ny tao anatiny ny mpamory sy ny vadiny. Tonga ara-potoana teny an-toerana nefa ny gendarmeria nijery ifotony ny zavamisy ary nitondra izay fanampina azo atao. Nandamina ny mponina ihany koa. Ka tsara ihany ny mampatsiahy fa ny zavatra tahaka nytony tsy tsara raha miverimberina. Izay no mahatonga ny rehetra miteny foana amin'ilay hoe ataovy tsara aloha ny visite teknika alohan'ny hiaingana. Fa raha sanatria ka atao kitoatoa izay visite teknika izay mety hiteradoza ho anao ilay mpamory sy ireo rehetra izay mpandeha ao anaty fiaramanidina ary ihany koa ireo rehetra izay aty ambany mety hianjerana izay fiaramanidina hoentinao izay. Ka tsara raha atao tsara foana ny visite teknika mba hisorohana izay loza rehetra izay mety hitranga izay. Resaka Jirama indray noditsony Jirama ny resaka miely izay milaza fa nametra-pialana ny tale général Ron Weiss. Ny Rome raha tsy hivina no voatendry ho tale général ny Jirama ny tenany ary herinandro teo izay no nambaran'ny filoham-pirenena fa karamay ny vondrona Europeanina $400,000 izy io. Nefa tamin'ny faraparan'ny herinandro ity dia nisy ny nanelitsaho nilaza fa hoe nametra-pialana hono ilay tale général ny Jirama vaovao. Ka izay no avy hatrany nahatonga ny Jirama nitondra ny fanazavany mahakasika an'izay hoe fametra-pialana izay nolazain'izy ireo fa tsaho fa tsy vaovao marina akory. Mbola resaka Jirama hatrany dia nilaza izy ireo fa misy fahatapahan-drano faobe androany tontolo noho ny fanamboarana izay tsy maintsy atao amin'izay orinasa Jirama izay. Ka tsara mampafantatra ny rehetra fa aleo miomana fa mety ho lavalava izay fahatapahan-drano faobe izay androany tontolo ka sao de tsy hanana rano ho fisotroana. Manoloana izay resaka fahatapahan-drano faobe izay dia maro sahady ireo olona izay maneho ny heviny. Na dia nisy ny fanamboarana na dia tsy nisy ny fanamboarana efa nisy foana izay fahatapatapahan-drano izay ka tsy vaovao mirehetra tsony raha maheno an'izay fahatapahan-drano izay io no fanehoan-kevitra izay nataony be sy ny maro amin'izao fotoana izao. Dr Maurice Ramarson efa tsotra kokoa izao ny fomba fitsaboana ny gripa ho isy hatrany. Tsy karitra ho maharitra tato zay
ny aretina taovam-pisefona izay miditra amin'ny vava sy orona ary miditra any anaty tratra. Taloha 3 na 4 andro dia sitrana ny gripa fa amin'izao mandritra ny herinandro na mihoatra dia mbola mitaraina foana ilay marary, mbola mahatsiaro reraka ihany koa. Heverina ho isan'ny mitondra aretina io ny fiovan'ny toetrandro sy ny loto ao Antananarivo renivohitra ao isatrany. Tadidio ary fa tsy dia tsara izao mihinana zavatra mangatsiaka be, ankoatran'izay dia fiarovana koa ny arotava sy fanasana tanana araka ilay efa natoro tamin'ny Covid ihany koa ho isatrany. Resaka judo indray dia hiakatra tatami any Abu Dhabi, anio amin'ny fiadiana ny ho tompon-daka maneran-tany amin'ny taranja judo sokady senior, natao hakana isa hahafahana miatrika ny lalao olimpika any Paris 2024 ihany koa ity fifananana ity. Ka Ilora Ranev no solotenantsika malagasy hiatrika an'izay judo izay any Abu Dhabi any, ka dia mirary soa sahady isika amin'izay lalao lehibe sy goavana izay hiatrehan'izay. Raha tsy hivona dia Ilora no isany reharehantsika malagasy amin'io taranja judoka io amin'izao fotoana izao, ary efa imbetsaka izy no nibata amboara tamin'izay sokajy tamin'izay judoka izay. Raha atao banky tokana izay rehetra izay dia tsara ny mampafantatra fa tsy voatery ireo kandida rehetra izay tsy dia miweraoera no mety ho lany amin'izao fifidianana sy mbavamboaka izao, satria inihitantsika tany fandriana iny zao dia kandida izay larana fahefatra ho fandriana ao sarety mihitsy ny azy no entiny manao fampelezan-kevitra izay ary tsy mampaninina azy zay satria izay ny fitaovam-pitaterana izay tena be mpampiasa any amin'iny faritra iny, indrindra fa ao an-tanànao. Amin'ny mahampamboly azy ireo dia sarety no tena fitaovana ampiasain'izy ireo amin'ny andavanandro, ka izay no nahatonga ny Andriamatoa Rado ny safidy hampiasa an'izay sarety izay hanaovany fampelezan-kevitra. Na dia teo azy ny fampiasan'izay sarety izay tsy midika akory izy ka tsy manana fahafahana hampiasa tomobila, fa mba izay ny faniriany ka izay ny nampiasainy. Eo ihany koa ny fanaraha-maso izay ataon'ireo vahoaka marobe amin'izao manoloana ilay tale jeneraly Jirama vaovao, ka vao mihetsika kely dia avy hatrany misy ny manely vaovao mahakasika an'izay tale jeneraly izay, satria samba ny teto amin'ny tany sy ny firenena vao nisy an'izany tale jeneraly ny orinasa Jirama vahiny izany. Eo ihany koa ny fampafantarany any dokotera any rehetra mahakasika ny aretina izay tena mahazo vahana amin'izao vanim-potoana ny hatsika izao, ka tsara ihany ny mitandrina amin'izany, ary tsara ihany koa ny manao mafampanahatra fa sao dia ho lasa voan'ny gripa eo, satria izao ny fotoana tena mampahazo vahana an'izany aretina gripa izany ho an'ny olona rehetra, indrindra fa ireo zazakely izay sokajiana fa mbola marefo sy ireo olobe antitra, ka tsara foana mandray an'izay fepetra izay. Eo ihany koa eo amin'ny taranja fanatanjahantena, ka dia tsara ihany ny manamafy an'ity resaka fanatanjahantena ity, satria raha amin'ny fanatanjahantena dia salama lalandava ny vatana ary tsy dia mora azony aretina izany, ka izay no ilana amin'ny fifantohana amin'izay fanatanjahantena izay. Eo ihany koa ny malagasy amin'izao fotoana izao dia efa tsy mena mitaha amin'ny any hafa amin'izay resaka fanatanjahantena izay, satria mba manana solotena ihany koa isika eo amin'izay sehatry ny fanatanjahantena maneran-tany izay. Izay arany masaka azonaro sy tomboko lahy sy tomboko vavy, misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dininy manao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravina ireny hevitra rehetra ireny avantsika video manaraka eo. Tsarovy ny milike ny video antsika, ary aza dininy toroka izany hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sisa sy tomatapatagasy. Tomboko lahy sy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.